Alatsinainy fahatelo ny volana novambra androany mirabantsika rehetra tratra izao herinandro vaovao izao tonga soa ihany koa atao anatin'ny logité. Miraba ny rititahina dia mirabantsika rehetra ny koa izay manaraka ny fampalalam-baovao ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Afahananao fanambarana kosa ny fivondronam-beny ireo mpiasa-panjakana. Tokony ho tanterahin'ny fanjakana ny fampanantenana izay nataony tamin'ny fitondrana teteza mita. Isan'izany fampanantenana izany ohatra ny resaka karama. Ankoatra izay dia mitaky ihany koa izy ireo ny anaovana ny fampihavana pirenena ka tokony andray anjara amin'izay fampihavana pirenena izay avokoa ireo filoha pirenena ny fandimby ny tantana ny firenena. Fanampanazavana rehetrany. Nampiakapeo ireo mpiasa-panjakana mitambatra ao amin'ny fivondronam-beny ny syndicat-ny mpiasa-panjakana malagasy manoloana ny toetra raha ambaran'izy ireo fa misy savorovoro sy fifandroitana politika. Ankoatra izay dia efa ho 12 volana izao ny fanjakana no efa tafapetraka rehefa anatin'ny repoblika faefatra isika izao nefa dia tsy mbola misy ny fanatanterahana sy ny fampiarana ireo fitakiana efa nekeny fanjakana fa ho tanterahana amin'ity repoblika faefatra ity. Isan'izany ohatra ireo marikarama efa ny fanekena fa ho ampiarina. Ny syndicat mpiasa-panjakana dia mitaky ny fampiarana ny fanakaramana tsy miangatra na ny traitement égalitaire natolotra ao amin'ny marika matokana na ny grille indiciaire unique. Ny famerenana faran'izay aingana ireo karama ny sorona tamin'ireo mpiasa-panjakana sasatsasany. Ny fanatanterahana ireo fitakiana ireo décret rehetra efa tokony ho zony ny mpiasa-panjakana. Mahakasika ny fampihavanam-pirenena indray dia tokony rosona aingana izany raha ny hevitry ity fikambanana ity. Ny fampihavanam-pirenena ihany no lalana ho fanavotana ny Madagasikara amin'ny zava-misy iainana ankehitriny. Tsy ilana fanampiana avy any ivelany ny fanatanterahana ny fampihavanana raha ny hevitry ity fivondronam-beny ny syndicat ny mpiasam-panjakana malagasy ity ary tsy maintsy atao izay andraisan'ireo filoha dimy ny fanesy hatramin'izao anjara amin'ity fampihavanana ity. Ireo ianareo dimy zay niteraka an'izao zavatra zao misy ny soa nataonareo nefa ao anatin'ny tompona andraikitra koa nareo zahay koa tompona andraikitra andao hiaraka ary atao viangana ny fampihavanana dia mandeha amin'ny lalana tokony alehany asika menakavy. Miandry izay fihetsika sy fanatanterahana ny fitakiana ataon'izy ireo ity fivondronam-beny ny syndicat ny mpiasa-panjakana malagasy ity ka arakaraka izay no ahitan'izy ireo raha nambarany ny toy ny hetsika ho ataony. Setry ny asa-panjakana kosa efa taonany maro ireo mpiasa-panjakana no nametraka ny fangatahana amin'ny tokony ampitoviana ny marikaraman'izy ireo saingy hatramin'izao dia mbola tsy nivaly izany. Tao ininy fitondrana teteza mita jereny izay io no ambety teny solitenan'izy ireo tamin'ity androandroany ity. Rotsy Rakotondray no mitondra ny antsipirin izay amin'ny sarany Stefana Razafy Mandimby. Efa talohan'ny fitondrana teteza mita tany ho any amin'ny taona 1,790 no efa nanao fangatahana ny amin'ny fampitoviana ny marikarama ireo mpiasa-panjakana saingy nandritra izay fotoana maro izay dia minimana mpitsofina ireo tompona andraikitra ho ireo mpiasa-panjakana. Mivondrona izy ireo ankehitriny ao anatin'ny fivondronam-ben'ny syndicat ny mpiasa-panjakana malagasy hitaky izany fampitoviana ny marikarama izany. Tiana androso ty fireneny ty raha tena tia tanindrazana ny mpitondra dia ny fijerevana ny tombontsoan'ny firenena no tokony atao. Inona ny tokony ahasony vahoaka? Tokony hinakanina tsara ny vahoaka, tokony ho voatsabo tsara ny vahoaka, tokony ho ampianarina tsara ny vahoaka eto amin'ity tany sy ny firenena ity mba hiada-pinaritra izay ny lokan'ny mpandro mpitondra ireo. Rev général moa zany rehefa tena tsy hita ny atao, rehefa vita ny fanakalozakevitra dia tsy maintsy hiafara amin'izay ihany. Fa hatreto dia mbola mangataka fionana foana izahay amin'ny fitondram-panjakana. Ary ny akamaroan'ny olona amin'ny mpitondra fanjakana ne ka manaiky an'ity fa olona vitsivitsy ny tsy manaiky an'ity ao amin'ny mpitondra fanjakana. Ny antony azo manokana izay mety misy resaka politika ao, mety misy resaka ekonomika sy ny sisa sy ny sisa. Fa izahay dia milaza ary manamafy fa ianareo izay mpitondra fanjakana misakana amin'ny fanaovana sonian'ity dia ambaranay fa mitsangana ho fahavalo sahadin'ireo mpiasa-panjakana raha manana faniriana ianareo ny rotsaka amin'izay fifidianana ho avy eo. Rariny tsy hitsy noho izy ireo ny fangatahana izay ataony indrindra amin'izao fotoana izao satria efa ampy izay ny fotoana ny andrasana ary manana ny harena ahafahana manatanteraka izany isika.
natao mandritry ny tetezamita ho izy ireo izao fangatahana izao satria ny tetezamita no natao hanovana ny zava-dratsy nisy rehetra teo aloha toy ny lalàna sy ny fitondrana izay nambotry ny vahoaka malagasy hatramin'izay. Mitaky hatrany sy ny fifanantonana amin'ireo tompon'andraikitra ireo mpiasam-panjakana saingy raha mbola minimana ampitsofina ireo tompon'andraikitra ireo dia hisy ny hetsika goavana izay ho ataon'ireo mpiasam-panjakana. Nampidirana ao anatin'ny teti-bola mpanjakana 5 ireo fangatahana rehetra nataon'ny isaky ny syndicat ny confédération ny mpiasam-panjakana na ny CSAEM. Efa feno ny fepetra tokony anaterahana ny fitakin'ny mpiasam-panjakana raha nambara ny confédération na andro andy. Anisan'izany nefa fitsangana ny fanjakana ara-dalàna izay anisan'ny fepetra napetraka ireo mpitantana ny fanesy. Akoatra ny fampiarana ny mari-karama tokana ho an'ny mpiasam-panjakana rehetra izay takin'ireo mpiasam-panjakana ihany koa ny amerinana indray ny fampiakarakarama 10 isan-jato fanaon'ny fanjakana isan-taona sy ny fampidirana ao anatin'ny teti-bola mpanjakana 2024 ireo karazana tampi-karama ho an'ny mpiasam-panjakana. Mamitiny Andremolol, Joël Rantatorvelo. Tsy mbola nisy tanteraka hatramin'izao ireo fampanantenana nataon'ny fanjakana manoloana ny fitakiana nataon'ireo sendika eskady raha nambara ny confédération ny CESAM. Efa roa taona lasa nefa izay no nivoaka ny fehi-kevitra mikasika ny anatanterahana ireo fitakian'ireo mpiasam-panjakana anjony. Valiteny azo ireo sendika hatramin'izay ny mbola fiandrasana fanjakana mijoro ara-dalàna ho ny confédération ny mpiasam-panjakana. Amin'izao fotoan'izao efa feno ireo fepetra io saingy mbola maro ireo endrika tsindry mazo ireo mpiasam-panjakana ka tsy anatanterahana ny fanjakana izany. Tsapa fa ny fitondram-panjakana dia manao anjorom-bala hatrany ny mpiasam-panjakana. Manapirofo an'izany voalohany ny nanesorana ny fisondrotana 10 isan-jato izy efa fandray isaky ny voalohany taona. Faharoa tsy fanatanterahana ireo fehi-kevitra tapaka mikasika ny marika-rama tokana na ny grille indiciaire unique ho an'ny amperinasa sy ireo efa misotro ronono. Fahatelo fakana etra miompampana amin'ny karama ary faefatra izay hitanay fa mampalahelo dia famerenana sy ny fanamafisana ny fampiasana ho fitaovana politika indray ny mpiasam-panjakana manerana ny nosy. Mbola azo atao hiatrany ny confédération ny mampiditra ireo fitakian'ireo ao anatin'ny teti-bola mpanjakana 522. Mbola avy eo andalam-pandiniana eny amin'ny antenimiery izany ka azo ahitsy. Nanamafy ny tokony andraisan'ny fanjakana andraikitra ny confédération ialana amin'ny mety sy ny fitokonana indray. Ny anaovana interpellation monflage azy na fampatsehivana an'ireo mpitondra fanjakana an'ireo député solombavam-bahoaka amin'izao fandiniana ny teti-bolam-pirenena izao mba voajery ao anatin'izany teti-bolam-pirenena izany ve ny mpiasam-panjakana. Ny confédération ny mpiasam-panjakana izay rafitra hivondrona ireo sendika ny mpiasam-panjakana rehetra natsangana ny taona 2012 nandritra ny fikeonando nasionaly ny mpiasam-panjakana.